Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tombo sy mpamonjy antsika ravana malala niarabana amin'ny fifaliana lehibe tokoa anareo. Mahatratra izao taona sarobidy izao. Fotoana sarobidy eo amin'ny fiainan'ny finoantsika satria Alahady sampan-drofia moa anio. Kanefa sarobidy koa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Rehefa mahatsiaro manokana isika ny 5 taona ny rahanareo ny asa ny mpitandrina raha maholo miasa Solofo mivady mianakavy sy anareo tao amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana. Ary eo amin'ny fiainana izy ireo mianakavy koa noho ny 70 taona ny asana mampitandrina. Dia miaraba antsika rehetra ny azany antson-javatra samihafa izany ry havana malala. Miaraba manokana anareo mivady, anareo mianakavy, miantompo izao fotoana sarobidy izao. Rehefa mieritreritra ny hoe 70 taona, eny dia tapitra izany ny ditany anefitra. Zavatra lehibe izany. Isaorana ny tompo fa mariky ny fitantanany mahagaga sy ny fahasoavany tsy takatry ny saina. Ny teny faneva izay andraisinareo ry havana malala dia tao amin'ny Apokalypsy toko 2. Ny Pentekopa izay voalahatra an'io dia ny Apokalypsy toko 7. Dia ny Apokalypsy toko 7 ary nandeha ho raisitsika ry havana handraisana ny afatry ny tompo. Apokalypsy toko 7 ka ho raisitsika manokana izay nomenantsika eo amin'ny 9 sy ny 10. Ny 9 sy ny 10. Raha nahita ianareo ry havana malala dia tia hanasa mpitiavana anareo mba hiombona amin'ny famakiana izany teny izany. Ka toy izao nanaovantsika azy. Ovakiko ny 9 dia mbola ovakiko koa ny 10. Ilay tapany voalohany hatramin'ny hoe dia nianjo tamin'ny feo mahery izy nanao hoe dia ilay tapany ny amin'ny fiderana eo no angatahana antsika fiangonana atao. Ka satria moa izany ny zavatra ambarany soratra masina hoe nianjo tamin'ny feo mahery dia mba handramo hoe mieritreritra manao hoe ianao koa anisan'ireo olona nianjo tamin'ny feo mahery ireo dia mba feo mahery manahoana ireo mba hitenenanao ho hitako eo ny anaovanareo azy. Fa dia hovakitsika ary izy amin'ny anaran'ny tompo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan zanak'ondry ny akanjo fotsy lava sady nitana sampan-drofia teny an-tànany dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe amen. Ravana malala rehefa miaino izany zavatra nitranga tany an-danitra araka ny fahitana nomena ny Jaona izany sika amin'ity Alahady ity dia ataoko fa manana afatra roa sosona omenantsika Andriamanitra. Ny afatra anankiray dia afatra ho an'ny mpitandrina mivady satria moa fiarah-miasa mpitandrina sy ny fiangonana dia ny afatra ray izany tsy maintsy ho an'ny mpitandrina ary ny afatra ray izany tsy maintsy ho an'izy tsy maintsy ho an'ny ary nareo mora mahazo resaka mihitsy ary tsara izany mambarako aminareo ary ny afatra ho an'ny mpitandrina. Inona ny afatra ho an'ny mpitandrina? Misy afatra 3 mazava omena mpitandrina. Ny afatra voalohany dia izao: tao mihibanjina n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny olona. Tao mihibanjina n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny olona. Rehefa mamaky mantsika ry havana malala ny zavatra hitantsika dia izao: rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina nitsangana taiza teo anoloan ny seza fiandrianana sy teo anatrehan zanak'ondry. Ny masony izy rehetra ny fantoka tery amin'ny seza fiandrianana, ny masony izy rehetra ny fantoka teo amin'izay miperaka teo ambony seza fiandrianana sy teo amin'ny zanak'ondry. Tao mihibanjina n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny fiangonana. Tokony ambarako ry havana malala izaho izay ratsy toerana indrindra rehefa miresaka an'izany ny fahalemen'ny olona manana fahefana sy toerana hitondra dia nitarika ny mason'ny olona hibanjina azy. Fahalemena mampido zany raha ato anatin'ny fiangonana ry havana satria Jesosy Kristy irery ny lohan'ny fiangonana, Jesosy Kristy irery ny tompon'ny fiangonana, Andriamanitra ray irery no tompon'ny fahefana rehetra izay naneraka an'izany ny kompamonjy zao tontolo izao. Tao mihibanjina n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny olona. Tsaroko eto izao miresaka aminareo ny vazivazy nataon'ny olona anankiray tamiko indray maka. Pasteur hoy izy niverina avy naka-rivotra izay. Voalohany aogositra ny fotoana fandehanana maka-rivotra moa, verina izay septambra. Dia hoe Pasteur,
za ty anao tolo-kevitra anankiray inona ho any tolo-kevitra ao tompoko raha aman-dreny lehibe zany rehefa andehanao vakansy ianao a dia manamboara posteranao lehibe apetraka eo amin'ny pilipitra inona ary ty ho ah fa ahoana tompoko a ka zao izy rehefa lasa manao vakansy ianao pastera very sasaka amin'ny mpiangona tonga eto Isotry Fitiavana moa tsy mba misy an'izany zay fa ny fiangonana sasany zany rehefa tsy eo pastera dia tsy tonga miangona ny olona dia ina ho natondra reo mba verina manasa lambalady reo izy verina makavilo tany ambany vohatra moa zay zavatra mampieritretra ry havana malala fa iza marina no andehanan'ny olona aty am-piangonana iza marina tena antony manentana sy fanohitra manentana antsika eo amin'izay mety ho fanompoana an'Andriamanitra fa raha adinontsika fa Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana ary izy ny tompony fontsika sy mpanefa azy dia diso ny iraka nampanaovina antsika raha dia niteny an'izany tamin'ny fiangonana nentiko farina talohana afroany FJKM rehefa voatendry tondra atao zao ry havana malala hoa tandremo sao dia titia eo Jesosy ihany tiavina za koa tsy miteny aminareo hoe ankalao a dia adio dia vakio mivavako tsy miteny an'izany a fa milaza aminareo tsy zany tokony tiavina Jesosy ihany no tiavina ary Jesosy ihany no tena metrahana amin'ny fo ny mpitandrina mety mandalo ny mpitandrina mety maty ny mpitandrina mety manafotona sisisisisisy aza apetraka amin'ny mpitandrina ny fonao fa apetrao amin'i Jesosy Kristy irery ihany ary manana didy lehibe amin'izany tsika mpitondra tao amin'ny hibanjana n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny olona zay voalohany ny afatra faharoa ny mpitandrina dia izao tombo ho any an-danitra ny olona tombo ho any an-danitra ny olona ny zavatra hita eto mantsy ravana malady zao manao hoe ny fahitana hitany jaona dia izao indreo izy misy olona betsaka tsy tambisaina ary reo olona avy amin'ny firenena samihafa ny fokom-pirenena samihafa avy amin'ny fiteny samihafa olona tsy akanavaka mitsy tonga avy any makeo anoloan'ny seza fiandrianana sy eo anoloan'ny zanak'ondry ary izany no iraka fototra zay nanirahana antsika mba hitaona olona ho any an-danitra ary hitaona maro araka izay atao tsaroko eto ny tenin'ny mpanoratra anankiray rehefa milaza ny iraka ampanaovina antsika amin'ny mampinompon'Andriamanitra Pasteur amolo miaso Solofo moa dia tsako fa tsy anahirina azy ny tenenako an'izany somary zana baza ihany dia teneniko araka ny teny azony azy tsara le izy hoe ilay mpanoratra manao hoe notre mission c'est dépeupler l'enfer pour peupler le ciel dépeupler l'enfer pour peupler le ciel zany izy tombo any an-danitra ny olona mba indray andro any izy tsy olona betsaka avy ety Isotry Fitiavana hitsangana eo anoloan'ny seza fiandrianana sy anatrehan zanak'olona izany ny fifaliana izany no tanjona lehibe indrindra tsy maintsy ho ampon'ny mpanompon'Andriamanitra iray irahana zavatra lehibe zany ravana malala ary ny antony tokony hampatsievana an'izany dia satria misy fakapanahy makadiry mahazo taranaka indray mihery zao ry havana ohatra ny amen'ny fiangonana mahamaka ny olona sasany andao atao zay afenony fiangonana andao atao zay afenony fiangonana zavatra tsy ratsy ho azy zany tsy ratsy ho azy zany fa ny fanontaniana dia izao manao hoe olona mameno fiangonana ireo sa olona ameno ny lanitra raha nyfanontaniana zany ry havana malala fanontaniana tsy azo tsika idivirana zany fanontaniana tsy azoko idivirana zany amin'ny mampitandrina tsy tompona raikitra amin'ny fiangonana tsaroko tamin'ny fiangonana nentiko tamin'izany fotoana zany nanana vahiny frantsay zay dia antsoina hoe VSN volontaire du service national dia tanora miasa ty Madagasikara izy ireo a miasa eo amin'ny setra samihafa dia teo amin'ny sekoly zay ny isanay dia niangona ny Alahady dia izy tampony alatsinainy Pasteur ozy izy tena gaga mihitsy amin'jery trano ngeza be ny trano fiangonana ny isanay tamin'izany fotoana zany feno le fiangonana tena gaga izy tena feno le fiangonana ny fiangonana neviko izy avy any Frantsa zara fa misy olona efa antitra fotsy volo a manomana amin'ny mandrakizay ny mba mameno ny W an'izany fiangonana zany ary tsy mahafeno koa le fiangonana ny anao ty feno izy isaka Alahady misaotra n'Andriamanitra ho aho fa misy fanontaniana ho izy tiako atao aminao Pasteur eny ho aho inona ny fanontanianao ny fanontaniako izy dia izao ireo olona vitsivitsy niara-mivavaka tamiko tany Europe ireo a tena vitsy mihitsy ireo saingy tonga isaka Alahady mivavaka izy tonga am-piangona izy ireo mitondra baiboly efa andeha iangona dia tonga mivavaka eo rehefa mijery azy ireo mipiarabelona dia ohatra ny olona sampony izy ireo inona koa reny andeha hivavaka ny Alahady ndry ary to mitondra baiboly zany eo maso mipiarabelona taminay izy dia ohatra ny olona sampony zahay hoe mbola mivavaka rehefa Alahady mbola mandeha miangona ihany rehefa Alahady satria mipiarabelona aminay
tsisy dikany aminy zany alady zany tsisy dikany zany zany mivavaka zany ny olona miara-belona aminay dia namany tsy misy Andriamanitra ao anatin'ny fehi-kevitra izy ireo fa reny olo reny mandeha mamonjy fiangonana ara-dalàna mivavaka ara-dalàna satria ao anatina misy farisien-dahatra manao hoe za tsy velona raha tsy mivavaka za tsy velona raha tsy miaraka amin'i Jesosy zany hoe zany farisien-dahatra reo olona vitsivitsy ao anatin'ny fiangonana makakakaka tsy mahafeno ny dablim-piangonandreo manana farisien-dahatra lalina toy izany manao hoe za tsy velona raha tsy manana an' Jesosy sy mivavaka ny fanontaniako aminao pasteur izy zao manao hoe ianao ve afaka milaza amiko hoe ireo olona mameno ny trano fiangonana entinao reo a manana farisien-dahatra ohatran'izany koa dia nangina ko ina mono lazaikeo hoy za hoe zareo an-tànany ka tsy zany nge zany netefa zany nareo nge zany an-tany zany nareo ve raha mameno ny trano fiangonana ny farisien-dahatra anatinareo ve ny hoe za tsy velona raha tsy manana an' Jesosy fa Jesosy nantony aveloma tahaka andry olona vitsivitsy reo izy an-taniana hoa izy an-taniana fa tsy za zany ny anjarako dia nitaonany olona ho any an-danitra ary iraka lehibe zay atao zany ny afatra fahatelo farany ho an'ny mpitandrina dia izao tao mihanaiky ny fahefan'Andriamanitra ny olona tao mihanaiky ny fahefan'Andriamanitra ny olona Maria Jaona manokana eto ravana malala amin'ilay fahitana ny teniny hoe mitsangana eo anoloan'ina hoy izy eo anoloan'ny seza fiandrianana ny seza fiandrianana ravana malala dia milaza ny fahefana mampanjaka an'Andriamanitra tena mpanjaka Andriamanitra tena tompo Andriamanitra ka nihiraka fototra andrahana antsika dia ny hitaonany olona hanaiky zany fahefan'Andriamanitra zany tena hanaiky ny mahatompo marina tokoa an'Andriamanitra ray zay nanambarany tena ny tao amin'i Jesosy Kristy ka hanaiky marina an' Jesosy Kristy ho tompo eo amin'ny fiainana ao anatin'ny fanekena zay ataon'ny mpandray-fanasan'ny tompo FJKM raha lasana bavy malalako dia manomboka amin'izao teny izao manao hoe manaiky marina sy mino aho fa Jesosy no tompoko sy mpamonjy ahy Jesosy no tompo sy mpamonjy ahy zany hoe misy toetra anankiroa zay hamantarana manokana an' Jesosy tompo sy mpamonjy na tompo sy mpanavitra zay ny zavatra mahafinaritra zao tena tian'ny olona mihitsy Jesosy mampamonjy sy mpanavitra azy tena tiako misy Jesosy tiako Jesosy reto fa tena mpamonjy a tiako Jesosy fa tena mpanavitra ka mamonjy ahy izy raha ohatra ka marary dia sitranony raha ohatra ka manana olana dia vahany tsy manana asa fa very asa dia omeny asa dia tsy manana vady dia omeny vady tiako Jesosy fa mpamonjy ahy fa ny zavatra tsy maintsy retina tsara dia zao manao hoe so mandeha ilo ohatran'ny kirarony be minary ny finoantsika ka Jesosy mpamonjy ihany ny tadiavina Jesosy dokotera Jesosy vahaolana reo tsy mihinana dia manome sakafo izy tahaka ny zavatra nitranga tamin'ny andro ny nofony andao tadiavina atao mpanjaka raha nga iny fa tsisy mihetsika sika rehetra mofo 5 sotrondro firy moa dia vokytsika 5 arivo aizandray ianao nahita président république raha zany mora daholo ny vary mora daholo ny trondro zay ny andron'i Jesosy zany resahako zany zay andao atao mpanjaka io andao atao mpanjaka io fa sao dia mandeha ila ny finoantsika Jesosy mpamonjy toy izany any fa rehefa tonga amin'ilay Jesosy ekena ho tompo eo dia manjary baraingo ry havana malala tena vonina hanaiky an' Jesosy Kristy ho tompo ve ny olona zay tiazayntsika atao anatin'ny fiangonana ny olona zay misoratra fiangonana tena vonina hanaiky an' Jesosy ho tompo ve fanontaniana tena mampieritreritra zany ry havana malala fanontaniana tena mampieritreritra hoe atraiza ny fankatoavana ny fahefan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainan'ny olona atraiza ohatra efa ndresako teto aminareo zany fa tsy maninona fa tsy mahadiso any manao teny averina fa mahasarynareo hoy ny apôstôly Paoly ary satria tsy izy Paoly andrasana ntsony dia za zao mamerina azy efa niteny taminareo any hoe raha mieritreritra angentsika zao ohatra ny fahefana izany marina ohatra ny miasa ao anatin'ny tokantranontsika ao anatin'ny tokantrano misy atsika ohatra ny fiangonana dia mitaiza antsika mandrakariva ny amin'ny hoe ao anatin'izany tokantrano kristianina zany ange tokony hanam-potoantsika mba ionantsika amin'ny tompo hoe dia miaraka mivavaka isika miaraka mandray ny tenin'Andriamanitra isika raha tsy andahy fa tsy zany ohatra raha izany fotsiny ahy fa ampianarana efa nomeny zany
ary efa hatramin'ny ela tarazo protestanty efa hatramin'izay izany riavana malala iny efa hatrany 720 akory azy zany fiaraha-mivavaky mimpianakavy zany fa manahoana nefa ny fiaraha-mivavaky mimpianakavy kristiana ankehitriny manontany teny ianao miaraka mijery tele izy rehetra miaraka misakafo io dia miteny ny anankiray manao andao atao amin'izay le fiaraha-mivavaka fa za mbola mijery vaovao dia mandeha kelikely tapitra vao andoana dia za mbola mijery film dia nefa rany za tory fa reraka dia nefa rany dia ny tele no ny baiko fa Jesosy nandefitra any amin'ny tokantranonareo mo tsisy an'izany mihitsy zay mahafinaritra fa any amin'ny tokantrano sasany akoatrinenareo dia zany ny zavatra mitranga ny tele no tompo mibaiko anatin'ny tokantrano ny tele tsy maintsy alefa ny tele tsy maintsy jerena ny tele tsy maintsy enona Jesosy mahazo mandefitra na tsy ara-mivavaka tsika mianakavy na tsisy famakiana baiboly azany io ny tele tsy azo pihina zany mitranga any amin'ny tokantrano hafa akoatrinenareo dia eo ny fanontaniana atraiza marina ny faneketsika hanaiky an' Jesosy ho tompo ny fahefan'Andriamanitra ao anatin'ny firenena azoko hitarina lavo zany riavana malala fa hijanona eo dia zay ny afatra Pasteur zay ny voalohany tao mibanjana n'Andriamanitra sy Jesosy ny olona ny faharoa tao moany an-danitra ny olona dia ny fahatelo tao mianaiky ny fahefan'Andriamanitra ny olona za ohatra mba tia angataka kely anao kely exercice miaraka aminareo fiangonana nareo zany zao mba miaraka amiko mba miaraka miteny amin'ny Pasteur dia zao lazay Pasteur tao mibanjana n'Andriamanitra sy Jesosy ny olona na hoe tao mibanjana n'Andriamanitra sy Jesosy zahay azonao mizany zavatra asiko tenenareo zany ndao ary averina ary ny voalohany izy roa telo Pasteur dia tononoko izy dia averinao ireny faharoa Pasteur tao moany an-danitra zahay dia ny fahatelo Pasteur tao mianaiky ny fahefan'Andriamanitra zahay ianao zany Pasteur ndre mahafinaritra iny mahita Pasteur mitsikitsika ka ny fiangonana entinao ve ny miteny azy tena tretrika mihitsy ianao fa ino ary ny afatra ho an'ny fiangonana manana afatra telo avy amin'Andriamanitra ho an'ny fiangonana fa omeko aloha ny foto-kevitra zao ro izy riavana malala manekena ireo fiangonana ho KRISTIANA MMM araka izay hitantsika eo hoe miakanjo fotsy lava mitana sampan-drofia ary midera an'Andriamanitra zany izy KRISTIANA MMM fa toy inona ny toetra an'izany ireto ny toetra telo zany KRISTIANA MMM zany riavana ny toetra voalohany madio voalohany madio ny zavatra hitantsika eto riavana rehefa milaza izy manao hoe ireo olona ireo nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan zanak'ondry ny akanjo fotsy lava io akanjo fotsy lava io dia akanjo madio ary inona ny antony-nampadio azy azavainy ery amin'ny 2:20 mbola misokatra moa baibolinareo ny sasa moa dia maika ery anakombina azy fa zay mbola manana azy misokatra eo anatrehana andongo io vakina le Apokalypsy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hoy izaho taminy tompoko ianao no mahalala dia hoy izy tamiko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany sy nofotsiny tamin'ny ranony zanak'ondry manana akanjo madio izy ireo madio satria nosasany sy nofotsiny tamin'inona tamin'ny ranony zanak'ondry izay manambara amintsika ary izay no mahatonga ny hoe nitsangana teo anoloan'ny zanak'ondry izy satria io zanak'ondry io zay manambara an'i Jesosy Kristy araka ny fanondroana mazava nambarany Jaona teo amin'ny fiandohan'ny hiraka anampanaovana an'i Jesosy amin'ilay indro ny zanak'ondry n'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao ary ilay zanak'ondry manambara ilay zanak'ondry ny Paska ka ny rany natao teo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolana no ny azo izay rehetra tao an-trano tsy hiara-ny fahafatesana io ranony zanak'ondry io mbola azoko sy azonao ialofana mbola azoko sy azonao ianteherana mba hanadiovana ho afaka amin'ny eloko rehetra ka tsy misy fahotana maro loatra mety ho nataoko tsy misy fahotana ratsy loatra mety ho nataoko tsy misy fahotana ela loatra mety ho nataoko fa ny ranony zanak'ondry ampy tsara hanadio aho
handraisako ny famelan-kely koa tolo-botsitra sy manontolo avy amin'Andriamanitra izany dia havana ny vaovao mahafaly ka antsoan'Andriamanitra isika ho kristianina madio hanaiky sy hino izany famonjena ny tanteran'Andriamanitra ho antsika amin'i Jesosy Kristy nandatsaka ny rano antsika teo amin'ny hazo fijaliana izany ary ny fanekenana izany dia havana malala no andraisana ny tena fiadanana no anatin'ny fiainana marina tsika dia malagasy ary mahalala ny teny manao hoe aleo enjehan'ny omasika toy izay enjehan'ny fieritreretana marina izany fa olona firy moa no mivadibadika eo amin'ny fiainana enjehan'ny fieritreretana ny amin'ny ratsy rehetra natao afantson'Andriamanitra isika manao hoe ianao io afaka hanana ny fiadanana marina ianao raha miverina eo mipototry ny hazo fijaliana eo amin'ny rano ny zanak'ondry indray handray ny famelan-kely koa ka ambaran'Andriamanitra aminao ninona fahotana nataonao na firy fahotana nataonao na toinona zany fahotana nataonao zany rehefa tonga eo ibebaka ianao rehefa tonga eo ibebaka marina ianao dia teny aminao izy manao hoe za koa tsy manameloko anao mandehana soamantsara ary amin'izao sisy izao aza manotaintsony izany teny famelan-keliko izany tian'Andriamanitra omena anao zany ny fahadiovantsika ry havana marina dia fahadiovana omenantsika rehefa manan-kibebaka marina isika ary zany ny tian'Andriamanitra iainantsika meteza re ho kristianina madio hoe meteza re ho kristianina madio hoe ny zavatra mampieritreritra ry havana malala dia izao na dia atolotr'Andriamanitra aza amin'ny famonjena sy fanadiovana amin'ny rano Kristy izany ny zavatra mampieritreritra zao marina mandrakarivo ilay teny amin'ny jaune manao hoe tonga teo amin'ny olona ny mazava kanefa naleon'ny olona ny maisina satria ratsy ny asany ny fahadiovana efa eo fa mijanona ao anatin'ny loto ny olona tena mijanona ao anatin'ny loto mihitsy ary zavatra mampieritreritra zany tena mampieritreritra maninona no mifidy mijanona ao anatin'ny loto ianao hoe maninona ianao no mijanona ao anatin'ny ezina nefa efa tonga amin'ny mazava maninona ianao no mijanona ao anatin'ny ratsika nefa efa tonga ny fahatsarana maninona ianao no mijanona ao anatin'ny fahavezina nefa efa tonga ny famonjena zavatra mampieritreritra lalina zany ry havana malala tena lalina mihitsy tokony eritreritra an'izany sika ary eritreritra tokony ho velona manokana amin'izao fotoana ny karemy sy ny fandinihan-teny zao hoe rehefa nomena ange Jesosy ny antony nandrorany tena nijaliny nafatesany ka ny faratsiana sy oloto ilomanosako mahatamana io tohizako efa fantatro fa ratsy mbola tohizako ihany io ange ny antony nahafaty an' Jesosy dia epistily ho an'ny Hébreo dia niteniteny mahery mihitsy manao hoe raha ilomanao toy izany zany faratsiana zany miverina manombo indray zanak'Andriamanitra amin'ny hazo fijaliana ianao meteza re mba ho kristianina madio hoe dia mba hiala tokoa amin'izay fantatra fa ratsy fantatra betsaka ny zavatra fantatry ny olona fa ratsy raha mijery zao tsika eto Madagasikara zavatra mitranga zao manao hoe atao foana ny sony voamary zao nisy sony vaovao indray nataon'ny sehatra anankiray tamin'ny bianco hoe hiady amin'ny fahalovantsika efa 3 taona lasa Pasteur Jefferson Emilien miantsoantso zany andoha tsika hanao le chaîne d'honnêteté le toivaka amin'ny fahamarina mba hiady amin'izany fahalovana zany 3 taona teoriana mbola manontany tena ihany ianao ambiaiza ihany ary raha niady amin'ny fahalovana zany nefa le olona manao ny fahalovana io dia olona tompon'andraikitra samihafa ary olona tompon'andraikitra io tsy vitsy amin'ireo ny kristianina tsy vitsy amin'ireo ny kristianina dia manontany teny ianao manao hoe nahoana no omena ny fahadiovan'i Kristy nefa mijanona anatin'ny loto ihany ny olona rehefa alahady izy dia mipetraka tsara tam-piangonana kristianina masina soa fa rehefa niverana izy dia tsy ola tokoa ary zay zany ny olana fa raha mba tahaka nitoetra ny olona tam-piangonana nitoetra ny olona any amin'ny birao rehetra sy ny toeram-piasana rehetra niova ny fiainan'ny firenena fa eto am-piangonana izy madio rehefa niverana izy apetra ny tsara tam-piangonana ilay akanjo fotsy dia tonga amin'ny teny rangahy anankiray nalehan'ilay mpitandrina hoe le pasteur tamiko saika vaky mifoko izy inona ny tranga aho nandeha ny alatsinainy namonjy birao dodoa hoy ny olona dekona le rangahy miasa amin'ny birao io misaotra ny tompo aho dia niteny za tompoka manana olona ohatran'izao za tsy mieritreritra misy anao risoriso kolokolo aminao fa mba ampio ahoana nanaovana azy io nivaly tenin'ilay rangahy dekona zao manao hoe azafady pasteur tena pasteur mihitsy ianao fa tsy dekona eto ny resanao Andriamanitra tena tsotra saika tsy hitako mivaravarina ny voana hoe le pasteur
ay moa zany ny fanaon'ny olona sasany nareo moa tsisy manao an'izany fa zany ny fanaon'ny olona sasany ato am-piangonana diakona eto fanasany tompo eto kristiana eto fa rehefa tonga ary zafady tsy kristiana eto kristiana eto mety zareo kristiana madio zay ny emma voalohany ny emma faharoa mendrika mendrika taizary nahitako an'izany teny zany ao amin'ny Apokalypsy toko 7:5 zay miresaka manokana ity resaka akanjo fotsy ity avadio kely ny baibolinareo raha avako Apokalypsy toko 7 ny 4 sy ny 5 nanoratra ho an'ny fiangonana tany Sardis ny tompo ny 4 sy ny 5 ahoana voasoratra aminarany tompo kanefa misy olona vitsy aty aminareo aty Sardis izay tsy nandoto ny fitafiny ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy atreo satria mendrika izy izany dia avana ny toetra andrasan'Andriamanitra amintsika mendrika izy ary inona ny dikan'izany fahamendrehan'izany io ambaran'i Jesosy hoe tsy nandoto ny fitafiny ny dikan'izany zao manao hoe miara-miaina eo anivon'ny olona maloto izy miara-miaina eo anivona fiarahamonina maloto izy saingy nijoro izy ka tsy nanaiky handoto ny fitafiny ary loatra an'izany dia avana malala no tian'Andriamanitra ho hitankio tsy hoe maloto ianao teo aloha dia nadio ianao zay mantsy ny dikany hoe madio tsy zay fotsiny fa zao rehefa madio ianao dia aiza miverina maloto intsony ny olona mendrika dia zay efa miakanjo fotsy izy dia miaro ny tenany tsy aloto ny soratra masina ry havana malala dia manan-karena ohatra mahafinaritra ny amin'izany ohatra andray ohatra ray aman-droa fotsiny tsika ohatra malaza izany lehilahy anankiray antsona hoe Noa zany ny fiarahamonina nisy azy fiarahamonina izay nahatofoka tanteraka an'Andriamanitra ka nylazamana efa tonga hatrany an-danitra ny fahavetavetan'ny mpiarabelona ka aringako ireo mponina ireo saingy Noa hoy ny soratra masina nahita fitita amin'Andriamanitra miara-miaina amin'ny olona loha miara-miaina amin'ny olona tsy vanina nefa vanina azo atao zany diavana fa tsy koa hoe tsy vanina daholo ny dia aleoko koa mba tsy vanim-banina tsy zany mahazo mandeha amin'ny adalana daholo ny olona fa ianao afaka mijoro hoendry mety miteny ianao koa mba mianakendry tsy hampahafilan'izay kristianina satria misy mahazo an'izany mitsy dia ahoana ao nataonao marary kely ihany ny foko izy tsy maninona tsy maninona avelo ny olona hiaina anatin'ny fahadalana fa ianao mijoro amin'ny fahendrena aloha ny olona hiaina anatin'ny fahalotona fa ianao mandehana amin'ny fahadiovana aloha ny olona hiaina amin'ny ratsy fa ianao mijoro amin'ny tsara izany ny olona mendrika ry havana malala ary miandry olo loatra an'izany keo ny tompo fa misy olona betsaka nge ataony tafika masina ianao ve andray ny tompo za nandray ny tompo za efa nanolo tena ho an'i Jesosy za efa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ahy za efa olom-baovao hatraiza nefa hatreto rehefa tafaverina miaraka amin'ny namana mpiteny ratsy dia miteny ratsy ihany rehefa tafaverina miaraka amin'ny namana mpisotro toka eny nareo misotro ray tavangy za mba hisotro ray very kristiana mendrika no rasan'Andriamanitra ry havana malala amarana azy ny emma fahatelo dia le voambara amin'ny olo Apokalypsy toko 7 ihany le 5 ahoana mivoasolotra aminarany tompo izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky fiainana tokoa fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny izay maninona ho izy izay maharesy ary ray no izy ry havana malala maharesy tsy kristiana madio fotsiny tsy kristiana mendrika fotsiny fa kristiana manahoana koa maharesy ary inona moa ny dikan'izany efa niteny an'izany taminareo teto koa nareo manjao ny nisy amin'ny fiangonana ohatry mivavangovangy matetika ary mialina kely anareo mihitsy ny sasany fa tsy maninona fa zay moa zany ny programme ny tompo fa niteny an'izany taminareo matoa misy resaka hoe maharesy satria efa nanazava teto ny teny fanevanareo amatsy tsy misy fandresena raha tsy misy ady zay no izy tsy misy fandresena marina raha tsy misy ady ka raha maharesy dia nisy ady natrehana zany tsy fandresena mihitsy ny olona manao bola manao hoe ahoana nareo to zay nandresy fananina tsy tonga ny équipe adverse tsy fandreseny zany
tsy fandreseny zany. Ny fandresena dia izay azo avy amin'ny ady ihany. Ary io ny tena fandresena misy dikany. Io ny tena fandresena ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny fandresena izay niaretana ny mafy niatratra amin'ny aina mihitsy. Fa raha tsy fandresena ohatran'izany, tonga amin'izay lazainy Georges André Mananteny rady manao hoe tsoka tsy naman-kitolana ka kely maso karena. Zany izy. Ary nareo zanabaza mahay tsara n'izany teny tany amin'ny Leocide fahiny zany. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Fandresena tsy nanohin-tsarotra, fandresena tsy misy voninahitra. Raha misy davana manara. Ka raha antsony sika ho kristiana maharesy, dia antson'Andriamanitra koa zany sika ho kristiana vonina hiatrikady. Ary raha voady ny resana, mifanandrina amin'ny fahavalo ianao, miaritra amin'ny mafy ianao, tonga daholo ny famelezan'ny fahavalo rehetra hamely ianao, dia ataony izay apotika ianao, ataony izay asimba anao. Izany ny zavatra kentreny ny fahavalo. Dia miaritra ianao amin'izany rehetra zany. Misy fahorianao, misy fijalianao, misy aditsainao, misy tebiteby, misy ranomaso ao. Saingy mijoro ianao. Fa tsy tia manao Jesosy, tsy nampoziko mahafoatran'izao izy ity. Dia inona ny toy an'izay fa raha tsy nampozinao mafy dia hiverina any amin'ny devoly. Hiverina any ve ianao? Raha misy nyfantany nataoko tamin'ny zanako ara-panahy anankiray. Pasteur hoy izy hatramin'ny nanolorako tena ho an'i Jesosy ohatran'ny be problema. Iny anaka ho aho. Zany kely efa nampianatra katekômena ny tena zany. Zao no nambaran'i Jesosy tamiko. Ambara aminareo. Aty amin'izao tozo nahitanareo fahoriana. Izy sy ny temana aty amin'izao tozo nahitanareo fifaliana. Tsy ny tena zany izy ahitanareo fahoriana. Izy efa nampiomana e. Izy efa nampiomana. Ka raha mahita fahoriana ianao zao, ny zavatra tokony ambaranao anaka dia alleluia Jesosy marina ny teninao fa mahita aty. Fa tsy hoe Jesosy inona ary ty. Le lazainy ihany ke io hitanao io hoe. Le lazainy io hitanao io. Saingy zao anaka hoa. Ny toy ny teny zao mbola aty amin'izao tozo nahitanareo fahoriana. Nefa matokia izaho efa naharesy zao tontolo izao. Ny fandresen'i Kristy dia momba anao anatin'ny zavatra sarotra io. Fa izao fotsiny ny fanontaniana manao hoe vonina mbola hifikitra amin'i Jesosy ve ianao mandra-panehony ny fandreseny. Manomboka an'io ny herinandro masina ry havana malala. Mety ho tonga eto amin'ny andro sampan-drofia ianao zao. Fotoana mbola misy fiderana. Fa andro vitsivitsy aoriana izao dia ho samborina ny tompo. Dia ho hitsoka avokoa ny mpianany rehetra. Ianao koa mety handalo lalana toy izany. Izay ahatonga anao hifanehitra amina fanapahan-kevitra sarotra. Hiaraka sahisaraka amin'i Jesosy. Zavatra nitranga moa dia indrisy fa dia nitsoka daholo ny mpianany. Dia ny sasany nitsoka amina tanjaka ary ny anankiray nitsoka ny tanjaka. Ny filazantsara araka amin'ny marika dia mitantaran'izany tsy filazantsara pirate mihitsy akory resako zany. Fa marino amin'ny baibolinareo zany. Dia eo ianao zany hitsoka anaradian'i Jesosy. Dia mbola misy moa zany mba nisisitsisika ihany tahaka amin'ny président Petera. Satria président andro ambifolahy izy. Tonga mba hatreny mitoerana itsarana amin'i Jesosy ihany. Saingy nandahan'i Jesosy impiry. Intelo be zao. Président io e. Président Petera io. Fa nandahan'i Jesosy intelo be zao. Dia eo ianao zany hifanehitra amin'ny fanapahan-kevitra. Andasa anaiky. Tovavy kely miteny ianao koa niaraka taminy tsy fantatro izay lazainao. Telo taona angarangidina faravakely niarahan'i Petera tamin'i Jesosy. Tsy fantatro izany lehilahy zany. Mba azonareo sary an-tsaina moa zany ry havana marina. Fa izaho koa ianao koa mety ahita fotoana sarotra izay ametrahany ny toe-javatra antsika alohan'ny toe-javatra manao hoe hanaiky asahan-dahan'i Jesosy. Hita amin'ity toe-javatra ty. Avy eo nentina Jesosy, nitsaraina Jesosy tamin'ilay fitsarana tsy marina, ny mpitsara nanambara manao hoe tsy hitako ny heloko ty lehilahy ty. Zay ny vokatry ny fanadihadiana rehetra natao. Didim-pitsarana mivoaka ento izy ka omboy amin'ny hazo fijaliana. Hazalahy. Fitsarana zany. Eto Madagasikara moa tsy misy fitsarana ohatran'izany. Fa tamin'ny andro ny plato dia zany ny fitsarana aseho. Zany ny fitsarana aseho. Ny olona tsy manatsiny izao dia lohana omboana amin'ny hazo fijaliana. Dia Jesosy tsy niteny fa dia nanaiky izy nangina mona tahaka ny ondro vavy teo alohan'ny mpanety azy. Nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary mety ahita toe-javatra ohatran'izany ianao. Hoe Jesosy maninona ianao nangina e? Tsy rariny ankezao e? Maninona ianao mangina? Mandrefitra fotsiny azao. Maninona ary io navelanao izay tiana atao amin'ny adalana io dia ianao miaritra eo fotsiny. Jesosy mangina. Jesosy mangina. Ary mety andalo an'izany koa tsika ry havana marina. Fiaretana izay antsoin'Andriamanitra antsika izany. Zavatra mahafaly ry havana malala izao.
io Jesosy nanginy io nomboana teo amin'ny azo fijaliana ary teo fovoana jiolahy anankiroa ny jiolahy anankiray jiolahy ny bebaka nilaza aminy anio ny anao amiko any paradisa ny anankiray jiolahy tsy mibebaka mbola nilaza manao hoe raha afaka monjy ny tenanao no debojeo ny tenanao dia vonjeo kozay ary zany izy ravana malala zany ny zavatra atrehintsika mandrakariva atrehintsika mandrakariva Jesosy Kristy atreo amin'ny farafofinainy mbola vonina hamonjy saingy Jesosy Kristy atreo amin'ny farafofinainy mbola tevatevaina zany keny Jesosy atsika zany Jesosy ary ianao raha vonina hiaraka amin'ny Jesosy dia mivonona koa hita an'izany fa ny vaovao mahafaly izao tsy ny farana teo an-tampony Kalvariny tantara tsy ny farana atao amin'ny San Josefa avy any Arimaty nandevenana an Jesosy ny tantara fa nitoy ny tantara ary niposaka ny maraina koa ny Paska niposaka ny maraina koa ny Paska nanehoan'Andriamanitra fa nandresy Jesosy Kristy ary izao koa ianao koa azo ny entina iombony zany fandreseny zany dieny ankehitriny fa tsy miandro any amin'ny mandrakizay akory azon'Andriamanitra hoentina amin'izany ka zay maharesy satria nandresy ny fahotana noho ny rano Kristy ka nandray ny fahadiovany ary nandraisy fakapana rehetra iaina amin'ny mpiarabelona aminy zay azo niosonana mora foana fa niady tamin'ny reny ka nijoro teo nivondreny faharatsiana ireny tahaka ny joron'ny Noa ho iady taminareo teo izany olona maharesy izany ka tsy niemotra mba hamonjy ny ainy fa vonina hamon'ny ainy noho ny amin'ny tombo sy ny filazantsara izany olona izany omen'Andriamanitra koa ny voninahitry ny fanjakany mandrakizay ravana malala misaotra ny tompo afa afaka anjaran'izany taminareo kristiana MMM hoa no ilain'Andriamanitra mety zareo nareo kristiana MMM ino nireo toetra telo reo ny fanahy masina ny hanoratra zany eo am-ponareo za moa tsy ampiteny amin'ny pasteur avy dia teny amreo ory kristiano mba mety zareo nareo madio sy mendrika ary maharesy araka zany tenin'ny président zany fa tsy tenin'ny président zany iraka fotsiny eto manefa ny iraka anampanovina hampita aminao zany afatr'Andriamanitra zany ary hoe taminareo ndray maka ary everiko indray satria tena mifanojo tena manantena mihitsy hoe ndray andro ahitanareo any an-danitra dia ara-mitsangana eny alohan'ny seza fiandrianana isika amen